Naseho teto amin'ny arena ireo nirotsaka hofidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny IRD isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ao anatin'ny faritany Fianarantsoa. Misy 520 izy ireo ao anatin'ny distrika 120 amin'ny faritra 5 dia Amorony Mania, Vatovavidinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe ary ny faritra Odmatsiatra. Manazavany amin'izao hetsika izao ny kandidatan'ny IRD an'ny Lalangina, Andriamatoa Rivotina Jean Bosco. Ny anaovana an'izao dia ho fampahafantarana ny vahoaka malagasy indrindra ny faritra sy ny distrika rehetra izay misy anay fa ireto kandida ireto no tokana atolotry ny président Andry Rajoelina sy ireo vondrona politika miaraka aminy. Noho izany ambarana eto fa ireo mampiasa an'izany anarana izany any amin'ireo distrika izay misy an'izany dia ataonay ho mpisandoka ary enjenay araka ny lalàna izay manakery manomboka amin'izao misy izao. Ho an'ny kandidatan'ny faritra Odmatsiatra Dr Guillaume tena mariparitra ny amin'ny andraikitra mahadepute izany, indrindrindrindra ny fitondrana ny tenin'ny vahoaka ary dia manam-pahavonona ny tsorika izany ny tenany matoy miroso amin'izao dingan'izao. Voatendry ny tenako kandidatan'isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia nanokatena hanatanteraka ny adidy mahadepute izay dia ny fitondrana ny hevitry ny vahoaka, fanamboarana tolo-dalàna ary ny fandaliana lalàna eny amin'ny teny miram-pirenena ary koa ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta. Maro ny andraikitra apetraka amin'ny depute ary efa voafaritra ao anatin'ny velorano raha teo ka mampiradihany firenena ny depute dia manana didy izay hanatanterahana koa ny IEM izay efa eo an-dalam-panatanterahana azy. Nambara teto ihany koa fa ankoatr'izy reto dia tsy IRD izay mitonona ho izany any rehetrany ary dia manamafy izany ny kandidahany Ambato-Finandrana Ramatoa Razanamahasoa Christine. Izay mitsangana eto izany no kandida atolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ka dia an'izahay ao amin'ny Amorony Mania izany manandrina angambany tseo ka tiana ho marihana fa izay milaza fa kandida ny président Andry Rajoelina ivelan'izahay izay mijoro eto dia mpisandoka izy ary mety hiarany lalàna. Mba dia izay tiana ampahafantarina amin'ny rehetra misaotra. Tonga nanotrana azy ireo teto moa Andriamatoa Pierre Holder, mpandrindra nasionaly ny kandida nirotsaka ho solombavam-bahoaka atolotry ny IRD ary dia nitsodrano reto kandida ny IRD reto ny tenany.